Ministra ny rano raha mihery fanazavanao teo mba hakomanina ny any honorable Zarapiela teo dia izy hoe ao anaty cour magistrale eny faculté ve za ty benediction d'eau teknika be tsy manambara ny vahoaka malagasy aho fa tsy vitany hoe tsy compréhensible ao ny vahoaka malagasy zay monsieur le ministre sady tsy efficace no koa tsy mamaha ny olona. Androany tsika bidon jaune feno eto Antananarivo, androany tsika mijaly rano ny any Ambovombe, ny any Manakara, ny any Betrokatsimo, ny any Benetsa sy ny sisa eran'ny Madagasikara. Inona ny vahaolana entinareo amin'izay? Tsy misy monsieur le ministre miaratina amin'ny cour magistrale fa le zava-fanazavanao teo dia ohatrany hoe miaro tena ary ianao raha mbola miteny hoe amin'ny 2006 sasa amin'ny 2007 amin'ny 2027 2026 ianao teo mbola miankina amin'ny conditionnalité apetraky ny bailleur mbola miankina amin'ny mbola betsaka ny pitipitso teknika zay azavaina tao mbola tsy fatinainao miteny koa mety fa tsy ho koa zay mety hanaraka andriamanimamy koa satria zay aby raha misoniavinareo dia hoy izy le manaraka eo koa zany miteny anareo tamin'izany fa le raiky nataloha dia iko hoaiza le vahoaka malagasy. Manaraka an'izay monsieur le ministre ny délégué ministre délégué de gendarmerie mpitandro filaminana ianareo za tokony izanako zandarima koa donc tsisy tokony tsy tiavako zandarima ary zakao anaty kazeny manahalava tongotra le fa zao monsieur le ministre tsy ohatran'izany ny zandarima taloha tsy ohatrany ataonareo nareo tsy erim-pamoretana fampitandro filaminana izy anao teo hoe miaraka foana moa ny maramila ny polisy sy ny sisa nareo zandarima no tena raharaha mity raharaha ty za mba tsy nahita na mpamijery zao amin'ny télé na zay ato amin'ny 13 mai tamina za mba tsy nahita polisy na maramila na mpagomba lacrymogène fa nareo zandarima ka nareo mba asa mba tapanao no zavatra ataonareo zandarima lasa ohatrany hoe lasa tsy ho fahavalom-bahoaka ianareo monsieur le ministre fa fatanao ngamba fa miteny abetingolo iny maraina an'iny rano lahatra rano ny olona mitondra nandoro pneu maraina an'iny koa hita misy vadinareo zandarima ny lahatra bidon jaune natoraky ny olona ny bidon jaune satria izy vadinareo napokabomba lacrymogène aminay halina androany nareo lahatra miaraka aminay tokoa zavatra misy zany monsieur le ministre na holavinareo zany zavatra misy zany ka monsieur le ministre kare mpitandro filaminana ianareo fa tsy herim-pamoretana ho an'ny vahoaka ary miaro ny vahoaka sy ny fananany zay no andraikitrareo mpitandro filaminana voalohany olatsasiko resaka ny maramila sy ny polisy reo fa ianareo zandarima no tena raharanty raha ty mikasika ny fandripahalemana amin'ny akapobe tena mba niarahanareo kely dia zao voajery tamin'ny télé halina hitatsika daholo zany afaky mahaliavina angamba tany tamatavy misy olona voatafika avy nanao pasopoa maraka mihitsy ary le olona izy nanadahy angamba halina dia vohalina koa nandeha tamin'ny télé koa misy mpivarotra grossiste na enta madinika voatafika koa tena mpitatafa ka raha io firongorongornareo basy sy ny fitaovana mandeha mandrava ny vahoaka mitaky mizony vahoaka mangirisiry amin'ny tsy fisian-drano tsy fisian-jiro avy ianareo fanao herim-pamoretana tsisy fomba hafa ve hoentinareo mandravan'le raha fapoana bomba lacrymogène indrindra ny fisamborana zo fototra monsieur le ministre fantatrao zany officier général lenao zo fototra ny mitaky zo fototra ny manao fitakina fa tsy tokony ho reny ny valiny mba mijeretsika ary mba manao comparaison mba jereko neny any andafy tsy voatery ianareo hisambotra izy anao moa hoe misy inona misy mpiamboly korotana monsieur le ministre ao abolana filiaro zay manao an'izay hoe atao faty besako tsy maty tsy maty tsy voren'olo dikan'izay isaky misy maty besako ono dia atao voren'olo na mamono tena le olo misy namoriky io misy namosavy io misy nanareo dia zay foana isakisy zavatra fitakim-bahoaka fangamo voatery hay mpanao politika no te amboly korotana tsy ho hainy olo ve le jirony maty monsieur le ministre oka kosa mba raiky ndraiky ary marina ninao raha miteny ianao efa hitahita ihany le tompona ndraiky tamin'le fambolena korotana io misy ro akaikinao ministre ny énergie sy ministre ny rano io mampolikorotana asareo izy moa reo mampolikorotana eo raiky koa mbo misy any monsieur le président koa mampolikorotana eo satria izy laza ampiana 400 watt mégawatt miary ampiana 2 millions manatena zahay vahoaka igny koa mampolikorotana io andarinareo zandarima koa zay ireny mpampolikorotana misy naminy fa zahay vahoaka zahay mpanao politika ino ao vitanay meonay mo mifitirano tsy voavanay
fananao zay fitondrano fantanina voalohany zany mahakasika ny ministre délégué sana gendarmerie sy ny travaux publics. Ina tena antony mety nanesorana ny direction générale de la sécurité routière teo anivon'ny travaux publics tena nefa amin'ny gendarmerie. Ny antony raha resaka visite technique zany sy ny fisavana ny papier dia gendarme daholo no manao azy. Dia miteraka zany izy olana miteraka an'ireny accident rehetra ireny satria lasa mampiteraka kolokolo le izy sady jourtaky gendarmerie aotrana izy. Ny faharoa mahakasika ny ministre ny rano sy ny angovo resaka jilamamo ny resahana eto. Raha mandinika tsara zany sy mihaino fanazavanareo dia tena karazany manao efetanao foana ny filoham-pirenena satria tsy mitsahatra ny filoham-pirenena miteny hoe mangataka faharetana embolana ho an'Antananarivo. Dia miteny koa izy hoe mamerina ny ministre sy ny DG isika. Kanefa raha mihaino ny fanazavanareo eto impossible le zavatra teneniny. Tsy verina n'izay tsony nefa hitadineo ny resahanareo teo dia fanontaniana tsoka ny apetraka ny hoe afaka manome plan de sortie de crise mazava ve nareo ministre rotota hoe rovina marina no iva ny olona jitsorano eto Madagasikara. Satria izay ny antony ametrahananareo atompona andraikitra voalohany amin'izay ianareo. Ny fanontaniana faharoa dia misy baiko ny filoham-pirenena raha nanao direct izy tamin'ny hainao manjerim-panjakana ny hoe manomeza daty ianao andro matongo ministre rovina ny tonga eto Antananarivo fonctionnel ny groupe mazaka 105 mégawatt io. Efa namaly ve ianao? Raha namaly ianao dia ampahafantarana ny vahoaka malagasy hoe rovina tokoa le daty ary rovina ny fonctionnel le izy. Milaza fa ngeza be le groupe ary mitaky infrastructure fanamboarana infrastructure zany. Efa mivolona amin'izany ve ny ministre ny travaux publics ary manana budget anamboarana an'izay sa hoentina avion le izy ary tena rovina no fonctionnel lay groupe zany mba ahafahana mampiana an'izay olana jinosy rano zay. Zay ihany ny fanontaniana petako amin'ny soka tompoko. Efa zavatra maro ny zavatra voalaza teo teknika le izy fa tsy izay ny tadavin'ny vahoaka amin'izao fotoana zao. Ny manahirana sy hitatsika dia tsy ampy ny rano, tsy misy ny rano ary tena fantatsika fa aindehibe zany rano zany. Ny zavatra fanontaniako dia hoe ao anatin'ny territoiranareo ve ohatran'ny any Japon na ny firenena hafa reny rehefa tsy mahatafita ny mission dia mametraka elana tena izy olona menonzy karaza hay manao anazy. Ny hita n'aiza na eto Antananarivo na ivelan'ny Antananarivo dia bidon jaune. Amin'ny 12 alina amin'ny ray maraina no milahatra ny olona zany hoe ny olona zany sady tsy miasa amin'ny atoandro dia amin'ny alina milahatra rano ao anaty aizina ao anatin'izany. Ny insécurité be dia be, tsy afaka misasa, tsy afaka mandro sakafo, tsy afaka manasa lamba, tsy afaka manao nininy. Ny zavatra ampiasana rehetrarehetra teo tsy takatry ny sarababbe vahoaka zany fa ny ilay zavatra concret ka misy zavatra mety natao anatin'ny filan-kevitry ministra tamin'ny faharoa amin'ny volana oktobra. Milaza ianareo Antananarivo renivohitra manokana Atsindrano Avaradrano Ambohidratsimo dia hoe anao forage 5 anankifito Antananarivo renivohitra. Antananarivo renivohitra ray manontolo 192 fokontany. Zay 192 fokontany zay anankifito amin'izay nanaovana an'ilay forage. Ho an'olona eo manodidina 24 500 personnes no touché an'izany 700 mètres cube zany. Le forage atao dia atao anatin'ny takatry ny filan-kevitra ministra no eto ka ny valeur an'ilay forage 35 dia 4 995 019 4 milliards 995 millions 019 000 ariary. Izany hoe fa 5 milliards latsaka zany. Rehefa manao kajikajy tsotsotra zarena amin'ny 5 zay dia valeur an'ny forage anankiray 142 714 828 ariary. Dia gaga ianao zany hoe ampahako justifie aminay hoe ahoana no mahatonga na forage anankiray
142 millions d'ariary 714 000 mba azavao aminay hoe le izy amin'ny fomba tena farak'izay tsotra fa tsy hoe rehefa anao makany avitra be any fa tena farak'izay tsotra dia le vola anaovana an'io hoe aiza le vola anaovana an'io ao anatin'ny tebolam-panjakana ny makasika ny rano ihany satria ministère ny rano hygiène assainissement et hygiène ny rano maloto ny belebe ato Antananarivo renivohitra indrindra Antananarivo voalohany rano maloto anatin'ny rano maloto ny olona ao anaty bobota voalohany indrindra fa faritra ivo manindra tsy ataonareo ohatra nanaovana ny travaux publics ny lalana izay tsy vitany commune urbaine Antananarivo raisinareo an-tanana ihany koa satria tena olombelona ireo ary misy asa izay mandeha amin'izao fotoana zao ny ataony produire izay tokony ho tsara raha ohatra ka raha heverina hoe zany hoe hiaron'ny rano tsy andeha ny tranon'olona fotoam-pahavaratra fa le asa amin'izao fotoana zao manohana ny rano rehetra mandeha minika na citoyen izay ranareo amin'ny apipa fa iretsaka hygiène assainissement no resaka eto hoe mila esorina malaky misy azafady hoe izy le brillante eo alefaso le sary ao anatin'ny Anjesika 2 misy sary santiona io zay resaka eo fa tsy io rery ny voakasika an'io tena any anaty rano manontolo le olona mbola tsy avy miorana amin'izao fotoana zao tena rano maloto andrano manarina sy ny sisa matsiravina ny loto entin'le rano maloto ny tsy fahasalamana ny fofona sy ny sisa tsy afaka miasa ara-dalàna tolo mitsolo olona na dia amin'ny andro toandro ary ny fidadarana rano etsen-dalana zay zany no makasika aloha ny makasika ny rano ny makasika ny angovo kosa dia ny raha mahita ny délestage izay misy maneraka ny Madagasikara marina ary raha ohatra ka azo atao manana kaonty iarahana amin'ny sobaram-bahoaka ny ministère de l'énergie iarahana amin'ny député sy le technicien anaty JIRAMA raha ny zavatra hita ao dia resaka délestage daholo ny na ny sobaram-bahoaka mpanohana na mpanohitra fanjakana samy menimenina daholo ao anatin'izay fa tena mpanohana fanjakana be dia be eto izy tokony hitenen'izany satria olana ngezabe izay iarahan'izy rehetra dia tsy misy ny groupe na simba ny alternateur na tsy misy ny solika sisisa zay no